fifidianana solom-bavambahoaka ka tsy politika ianao ambadiky ny tsy famoana ny pitsopitsony momba ny lalàna ny feny fifidianana ny kandida Randria Masinoro. Morandairan'ny tsaony malagasy ny fanabeazana sy ny fampianarana no marefo hoy lantoratsy. VIH sida epolo isanjaton'ireo voa vehivavy avokoa. Alarobia 12 martsa 2024 manatitra ny araba tomboky lasy tongovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasako anao naraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny tranga mpiara-monina avy hatrany nandrika ny rahateny amin'ny Fokotany Ambohibe, komina Mahitsy distrika Anambory Atrimo ny alatsinainy lasa teo. Vehivavy iray no niaran'ny fanolanana miaro famonoana tamin'ny fomba feno abibiana teny an-toerana. Mbola tsy tapopoka ny nahavandozaka miantso ny manam-pahefana hijery akaiky ity raharaha ity ny fianakavian'ireo niarambona. Teny an-toerana nanangona ny vaovao Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Reny mpianakaviana iray enina amin'ny 30 taona no maty nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana teto amin'ny Fokotany Ambohibe, komina Mahitsy distrika Anambory Atrimo ny ariva ny alatsinainy 12 martsa lasa teo. Tokony ho tamin'ny 7 ariva raha izy andeha hamonjy fodiana avy ny asa iny no ny anjadino izao herisetra nitarika tamin'ny fahafatesana izao. Mpivady kely misa roa mipetraka tsy lavitra ny toerana nitrangano loza no nilaza fa nahita ny zavantranga, saingy tsy sany antso vonjeo sy namonjy ireny mpianakaviana io no nitahotra sy ny toerana mitokana mangina loatra. Zay roa ariary mako mitao dia maheo ny feona vehivavy mikikakika izay dia mivoaka moa anay roa dia somary niafina kely tetsy amin'itsy voninkazo itsy dia jerenay olona mifamono no ety averinay fahatom-pivady dia tsy nidina izay fa nijerenay fotsiny dia nijerenay zareo miady ihany. Dia rehefa ela ny ela dia somary nampirehatra lapy kely ty vato ity dia tsy navela kotsika aza mampirehadrehatra eo dia nindrasina ihany. Dia rehefa eo izy nisotona zavatra tao ananina tao dia rehefa eo mafimafy zavatra teto izy dia somary niakatra kely tamin'ity anina ity dia ngamba izy zany natazana ny mivady tondra zavatra be tamin'ny tanana dia tsy anay moa tonga dia nitsoaka satria natahotra anay. Dia izay no hitanay izay dia rehefa izy niantso an'ny patroanay dia ilay patroanay indray no niantso an'ilay carte mobile dia rehefa tonga teto ilay carte mobile anankiroa dia tsy tratra tetsy ilay olona moa ilay vehivavy sisa no hitanay tao. Tsy fanendahana tsotra no nahazo ity renim-pianakaviana ity fa tena vonin'olona nininana tao hoy ireo fianakaviana akaiky azy. Tsy nisy very ny entana teny aminy ary mbola niparitaka tamin'ny tany avokoa. Akoatra ny ratra mafy teny amin'ny faritry ny vatany sy ny lohany, nahitana ratra sy fahasimbana ihany koa ny tany amin'ny fivaviny ary efa tsy nitafy lamba intsony ny tapany ambany hoy ireo fianakaviana. Sady na olana no novonoina ny avanay hoy izy ireo. Ny ratra nahazo anazy dia teo amin'ny lohany izany anankitelo. Ny ohatran'ny hoe antsy izany antsy kapohana kapaina tamin'ny antsy dia ny teto amin'ny sorony mivonto be sady mangana be dia nikekerina teto dia taty amin'ny tsaiko tsony izany izay nanaovana zareo taty amin'ny mahavehivavy anazy taty nisy fahasimbana. Olona tsotra ary tsy mba nanana olana teo anivon'ny fiarahamonina ity renim-pianakaviana niarany herisetra ity hoy ny fianakaviany, saingy izao namony ainy sy hanao netraketraky ny tsy matahodody izao. Antso arak'izany no ataon'izy ireo amin'ny manam-pahefana isa-tsokajiny mba tena hanao ny asany araka ny tokony ho izy satria roa andro aty aoriana mbola tsy hita popoka ireo navandoza. Abibiana tanteraka no miantra tamin'ilay zandriko, no finoana, no ratraina, no zadraina rehefa niezaka nanavitra ny tenany izy, tsy navitra ny tenany intsony satria sendra ny be ny vitsy. Ankehitriny anefa dia mangataka amintsika fitondram-panjakana ambaratonga tsirairay avy anatanteraka ny dina sy ny fieniana izay nataontsika teo amin'ny fitondrana fa hiezaka ny damina firenena. Mangataka izay ray tompoko mba ho atao faran'izay aingana ahitana marina mba tsy ho faty mongoka fotsiny nanabavinay. Mba malaelo ihany izay amin'ilay zava-mitranga satria sady mampalaelo anay ilay izy mahaontsa anay ilay fianakaviana ihany koa. Dia ho an'ilay mpitondra fanjakana mba mangataka mafy mihitsy izany izay mba ahitana mba aingana mba izay ahitana marina izany amin'ilay zavatra satria tena mampalaelo satria tena fomba tena feno abibiana mihitsy izany ilay zavatra ny tena marina. Mandray antanana ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity moa ny zandarmy ry-pirenena. Namela manano tena sikamboty mianadahy ity renim-pianakaviana ity ary nasitrika androany sy tena toerana ihany ny razana.
Hijanona eny amin'ny faritry ny any isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy misitraka fitsaboana saza ny mpono amin'ny fokontany Ambohibe, komina Mahitsy distrika Anambohitra Atrimo. Tsy misy toeram-pitsaboana ary tsy misy dokotera ao an-toerana kanefa maro ireo mpono amin'ity fokontany ity, hoy ny fanazavana tompona andraikitra iray teo anivon'ny fokontany. Zavandria Maefa, Andrirakoto Malalatrany. Mandeha ampolony kilometatra vao mahita toeram-pitsaboana ireo mponina eto amin'ny fokontany Ambohibe, kominy Mahitsy distrika Anambohitra Atrimo. Matsiaro sahirana araka izany ireo mponina rehefa tody tsy fahasalamana satria voatery miakatra eny Mahitsy mandeha dia tongotra 1.10 kilometatra vao mahita CSP2. Lavitry ny dokotera zany ny toerana ity dia ohatra hoe fanaovana vaksiny zao dia lavitra vao misy any Mahitsy dia any Alakamisy. Indrindra koa raha misy marary zany dia tena sarotra eo amin'ny fitaterana satria mandeha tongotra lavitra zay vao mahita tombom-pahasalamana. Miala vola mihitsy ny hoe mitondra tômôbila na mba mety misy tsara sitrapo indray mba mahita mitondra le marary, fa eo amin'ilay sahirana ara-bola moa zany dia tena mijaly hoe tsy maintsy mety hiaina amin'ireo kandro be izy sa ahoana, fa entanina koa mba tsy hampiasa andrefa mba hamonjy tombom-pahasalamana foana. Mangataka amin'ireo tompona andraikitra araka izany ny voameran'ny fahasalamana eo anivon'ny fokontany Ambohibe ny mba hanomezana ity fokontany ity toeram-pitsaboana sahaza. Misy hoe vaksiny routine ho an'ny lavitra sy ny ohatr'izany dia tsy maintsy miezaka koa zay mitady an'ireo izay tsy vita dia mitondra glacieur avy any ny zareo manampy izay hoe ato mbola tsy vita. Dia iny zany zao dia efa hita hoe tokony CSP mihitsy eto aminay eto raha ny tena marina, satria hitanareo araka izao hoe efa mba misy jiro nefa lavitry ny toeram-pitsaboana, lavitry ny goudron koa zany tsisy tômôbila firy. Akoatra izay, ny antso ny mponina teo amin'ny manodidina ho mailo fa manoloana ny trangana tsy fandriampahalemana izay nateti-pitranga tato ato ihany koa ity solitena ny fokontany ao Ambohibe ity. Manodidina izay vaovaon'ny fahasalamana izay malaina manao fitiliana momba ny tsy mikaretina VIH ny tanora. Raha ny tatitra nataony SAE CNLS manoloana izany dia mila mafisina ny fanentanana ny rehetra hanao ny fitiliana indrindra fa ny tanora satria mianaka ity areti-mandoza ity eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny tati-baovaon'ny Asin'Andriamalala Simano, Randriamalala. Misy ary mamaimpona ny fanafody ho an'ireo mitondra tsy mikaretina VIH sida saingy ny olana dia tena malaina ny malagasy indrindra fa ny tanora hanao fitiliana ity areti-mandoza ity. Mianaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara VIH sida ary faritra mena amin'izany ohatra Menabe sy Mahajanga ary Analamanga. Manafaingana ny fiparitany VIH sida ihany koa anefa ny falaina ny tanora manao fitiliana ka mahasatra ny fifehezana azy. Fantatra izao fa eo anelanela ny 12 hatramin'ny 14 taona ireo tanora ny maro anisa amin'ireo voan'ny sida amin'izao fotoana izao. Mivoaka zany amin'izao araka ny tenena teo miakatra ary ny zavatra hita fotsiny dia ny vehivavy mibetsaka ary ny tanora manodidina ny 15 à 24 ans eo zany mibetsaka ary ny tendance ny vehivavy eo amin'ny 60% ny mivoakatsika dia jeune femme daholo zany na jeune fille. Ny fanafody aloha dia mamaimpona eto amintsika ary azo atao hoe maharaka mihitsy ny fanafody ary fa ny zavatra remarquenay fotsiny zany dia rehefa manao offre ny ministère amin'ny fahasalamana zany hoe misy an'ireny ohatra hoe caravane médical reny dia vitsy ny olona manampina ny standny VIH hanao fitiliana. Mila manentana zany tsika hoe fantatra n'olona hoe inona moa zany mazava-dehibe amin'ny fitiliana aloha satria raha tsy manao fitiliana le olona dia tsy fantany hoe inona hoe mitondra izy na tsy mitondra le tsy mikaretina. Dia manentana zany indrindra maimaimpona ny fitiliana dia tokony hanantona ny olona rehetrarehetra nao fitiliana. Arak'izany dia ady maro lafo no mila atao, tsy mionona amin'ny sehatra iray intsony ny ady amin'ny VIH sida fa mitatra amin'ny sehatra hafa amin'izao fotoana izao. Araka ny tenenina teo moa zany ny situation dia alarmante, izany hoe manaitra. Izay no mahatonga anay koa miditra anatin'ilay hoe lutte multisectorielle, izany hoe ady maro lafy satria tsy mijanona any anatin'ny izay ilay tenenina teo hoe population clé intsony fa misy ihany koa zany hita hoe vers la tendance vers any amin'ny population générale, y compris surtout amin'ilay jeunes zany. Dia izay no mazava-dehibe ametrahana izao outil de prévention zao satria ny tanora ny tena mampiasa
an'izany ohatrany hoe condom zany. Fantatra fa niara-ny asa nanomboka androany ny trano fiatoana ara-pahasalamana iray sy ny CECNLS mba ho fisorohana ny fiparitahan'ny VIH/SIDA eto Madagasikara. Mahakasika ny raharam-pirenena morandairany tsao efatra amin'izay ny malagasy toe-tsaina iray izay anisany mampiavaka antsika amin'ny firenen-kafa marefo ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara ka antony iray mahatonga izay mora andairana tsao izay hoy ny mpay fiarahamonina Zavandria Mahefa Andry Rakotomalala. Ny mpanely tsao ve no mahaisa isika malagasy no mora andairany tsao? Io no fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao manoloana ireo tranga maro samihafa fa mampisavorovoro saim-bahoaka eto amin'ny firenena. Any anaty tambazotra serasera no tena anjakany izany ary aingana kokoa ny fiparitahany kanefa vaovao tsy vao marina akory. Ho an'ny mpahay fiarahamonina toa efa lasa kolontsaina mahazatra hatramin'izay ny fanelezana tsao ary manampitrotraka izany ny firoborobon'ny teknôlôjia. Tsao ohatra ny efa taloha mihitsy izy io no navoan'ny firenentsika. Ohatrany hoe raha misy feo mandeha zany dia izay no mety mampiavaka atsika kely amin'ny zareo Europeana sy ny anina. Misy mesaka izy manadiady, mesaka mampiasa ny antsony hoe saina. Fa aty amin'ny kolontsaintsika izany ohatra ny resaka hoe croyance no miasa zany. Dia matetika adikan'le raha misy teny anankiray zany mivoaka avy any dia arakarak'ilay olona miteny an'iny no tena inony azy dia matetika nefa olona akaiky azy, olona ohatran'izany dia miteny zavatra anankiray tsy nanamarina izy hoe tsy marina zany fa henoko tany ozy izy dia tonga dia raisin'ilay olona ho famarinana. Tena ahoana moa zany culture-na fahaiza-manavaka sy discernement no ilaitsika zany ao anatin'ilay izy dia tena fanabeazana sy kolontsaina no bazan'izany tonga antsika ny ho andairana zavatra tsy misy akory. Mora andairan'ny tsao ny vahoaka malagasy rehefa manitra ny firenena ho ihany ny fanazavana. Marefy ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara ka sakana mahatonga ny olona iray mora mino fa tsy anady adi-trangan-javatra iray. Dia ny fampianarana sy ny fanabeazana no tena misy fifandraisany kokoa amin'ny fandairan'ny tsao amin'ny olona anankiray. Miampy an'le satria le culture antsika hoa io culture fa tsika nge tsika ne mino zavatra io na tsy hita amin'ny masontsika raha mino an'izany tsika fa fifandraisana amin'ny natiora ny antsika fa zany mihitsy tsika dia mila mafimafy zany le resaka fanabeazana sy fampianarana aty zany ny anaovan'ny olona filozofia, zany ny anaovan'ny olona pro-scientifique ana zavatra firy anefa no navitan'izany fianarana zany fa lafo loatra le fianarana dia mivoaka ny fahantrana moa zany vokatra zany rehetrarehetra zany. Biby hafahafa mamono biby fiompy, halajaza sy olona tsy hita itsero. Ireo matetika no tranga ny verimberina tatoato, saingy tsy hita mazava aloha hatreto ny tena fahamarinany. Miroro saina ny vahoaka ary miteraka fikorotana-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina ny zava-misy. Marihana fa voararan'ny lalàna ary mahavoasazy ny fanelezana tsao sy vaovao tsy marina eto amin'ny firenena. Pejiny politika kosa indray tokony avoaka ny fanjakana niaraka tamin'ny datim-pifidianana ireo pitsopitson-dalàna mamaritra ny fifidianana izay ho solombavam-bahoaka hoy ny kandida Rinary Andriamasinoro Androany nambarany fa mitohatra ny kajy politika maloto ataon'ny fanjakana ankehitriny mba hifehezana ny tena demokrasia marina. Germain Omenjanary mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny. Ny volana aprily izao no anomboka ny antsoina hoe pré-campagne ireo kandida ho solombavam-bahoaka eto amintsika. Atreto anefa mbola tsy nivoaka ny didim-panjakana mamaritra ny isan'ireo solombavam-bahoaka hovidiana manerana any Madagasikara. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa ny fizarana isaky ny distrika ho an'ireo kandida eto amintsika toy ny hoe distrika iza no manana kandida solombavam-bahoaka roa. Miteraka olana amin'ny fanomanana ny fifidianana izany na ho an'ireo kandida na ho an'ny vahoaka mpifidy hoy ny kandida ao amin'ny boriboritany faefatra Rinary Andriamasinoro. Raha tokony hoe izy aloha rehefa nandeha zany ny didim-panjakana manao ny fiantsoana ny olom-pirenena an-datsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia efa tokony nanaraka an'izay daholo ny atsipriany rehetra amin'io didim-panjakana io ho fantarin'ny olona hoe hifidy solombavam-bahoaka izy. Satria amin'izao tsika zany mbola tsy mahafantatra satria izay didim-panjakana izay mbola tsy mivoaka na ny fizaran'ny distrika na ny fizaran'ny circonscription hoe ty distrika ray ity mety hizara roa na mety hizara telo arakaraky ny mponina misy eo aminy mba hametrahana solombavam-bahoaka vaovao. Ho an'ny vovonana firaisan-kina dia ireo distrika efa fantatra no nametrahana kandida atreto. Efa misy ihany koa anefa ny drafitra napetraka raha toa ka misy ny fiovana tampoka ataon'ny fanjakana momba izany
ho iatran ny fanazavana. Dia izay zany hatreto zany aloha amin'izay district efa nisy teo aloha no ametrahanay candidat ankehitriny, efa misy candidat daholo. Raha misy zany ny fiovana hoe lasa siège anankitelo ohatra eo amin'ny 4e arrondissement na mizara roa mazava mihitsy ka na mizara telo mazava io 4e arrondissement io ohatra ndraisiko dia tsy maintsy zany aty aoriana zany zay vao manao ny stratégie par rapport amin'izay. Fa zay zany aloha hatreto nijanona fotsiny amin'izay fizarahan'ny faritra sy district anisy teo zay, ary zay ny anisan'ny mety olana satria mety mbola anampy candidat zany raha ohatra ka miova tamiko na mety anovany stratégie fotsiny indray rehefa raha tsisy miova moa izy dia arahabasoa arahabatsara fa zay efa miomana zay na misy fiovana na tsisy fiovana zany. Fa ho an'ireo hafa zany na mety ireo zay andeha amin'ny anaran'ny tenany manokana hoe indépendant na ohatrany dia manana fahasahiranana satria tsy mbola fantatritsika nge zany zao androany firmarina nisan'ny solombavambahoaka hofidiana aizavo toerana ifidianana n'ireo solombavambahoaka ireo inavy ny fepetra ilaina takina amin'ireo solombavambahoaka ireo akoatra ny resaka hoe caution resaka vola iny ny daty ny fantatritsika ny vola aloha ny fantatritsika fa ny tena isany sy ny toerana ifidianana azy mbola tsy fantatritsika. Ny alatsinainy lasa teo no namantarana ny lisitra ampahany voalohany ho an'ireo candidat avy amin'ny vondrona politika firaisan-kina fa ny ona fahavononana no natao ho iatran ny fanazavana. Nidina ifotony tetsy amin'ny fokotany ilany vato androany nijery senana ramaso ny lisym-pifidiana ny Irina Randriamasinoro iray amin'ireo candidat ho solombavambahoaka nanamafy ny tena nandritra izany fa zava-dehibe ny fanarahamaso ny lanarana sy ny laharany karapanondro ao anatin'io lisitra io. Fanadihadiana. Ny faha 5 ny volana marsa ho avy izao no iala eny anivon'ny fokotany ny lisym-pifidianana ka iverina eny amin'ny Seny. Manana 12 andro sisa ireo olom-pirenena anamarina sy ampiditra ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana izay atrena fifidianana solombavambahoaka sy be ny tanàna. Nitsidika teto amin'ny fokotany ilany vato anosipatrana Irina Randriamasinoro androany nijery ny zava-nisy mahakasika ny lisym-pifidianana tanjona hoy ny fanazavany ny tokony ahatafiditra ny olona rehetra feno taona ao anatin'ny lisym-pifidianana. Ny fanambaran'ny Seny ireny hoe manana 12 andro ny olom-pirenena rehetra mijery ny anarany ao amin'ny fokotany dia ny safidy manokana zay ny fokotany eto androany hoe manomboka roviny zay 12 andro zay dia efa afaka manantona ve ny olona satria ny filohan'ny Seny iny teny tamin'iny fotoana iny hoe tsy mitovy ny 12 andro ho an'ny fokotany rehetra eto Madagasikara fa arakaraka nativavan'le lista ao izy dia tonga eto zany zay hijery hoe efa aty ve le lista dia raha afaka marinina ve le izy dia raha ohatra ka misy tsy ao le namanay zany dia inona ny tokony atao zay ny tena antondihana eto androany. Du 5 au 25 dia efa mipetraka ny affichage toko efa tamin'le 5 dia efa mipetraka ny affichage dia tonga ihany zay tonga moa tonga le olona tsy azonao terena le olona zany tena tsy hita mihitsy zay tsy nahalala tamin'le hitanao le nanao recensement tamin'ny 2022 tsy hita trano le olona dia ny anaranay efa atao dia hoe tia nge ka refonty le teo fa tsy hoe ao anatin'le ralona talona reo dia tsy maintsy ho fa rehefa tsy tatilana ina reo nanamarina dia tsy ao anatiny dia inona no atao dia niezaka ihany zany anoratra n'le olona dia sorana moa zany le olona sy le zava zany ray anarina sy ny tato ny fokotany sy le olona fa tonga taty dia misy zao fa tafitra dia zavatra ataoko zany tonga zao ianao dia manamarina ianao hoe ao ve misy namana maromaro eto zany ray zay ve fa ro manarakaraka rehefa sabotsy alahady niezaka mandeha manao porte porte fandraindray zany misy olona tena tsotratra anao dia indraindray misy olona tsy mety akatỳ amin'ny fokotany dia tsy hitako fa tsy maintsy zay ny ataoko zay zany no azoko atao ho an'izay tratrako aloha dia mandeha dia zay tratrako dia efa zay misy orana be dehibe aloha nareo teto amin'ny fokotany ary nareo aza matahotra fa zay tena anampy sy fanometanana aminareo ialana amin'izay hoe nisy tafiditra atao anaty lista zay ezaka zay anao zay azo atao amin'ny fanetanana ny olona naramaso ezaka zay fanometanana aminareo mba azahoantsika tena lista ahafahany rehetra mifidy ao anatin'le lista zay tena tanjonay mahatonga anay mimidy rety ohatran'izao zany mba ahafahantsika mijery raha miasa azo atao hoe amin'ny mantoko politika anay inona ny andraikitra tokony ho raisinay amin'ny fanetanana ny olonay aloha mpikambana ao anatin'nay voalohany ary ny fanetanana manodidina ifanohana aminareo eto amin'ny fokotany zay amin'ny fanamboarana an'izay lista zay dia misy mpikambana maromaro zany reto aloha nentina dia
aloha mba ho amarina kely ny anao teny te ho an'izay mbola tsy voasoratra dia mbola hatramin'izao zany aloha ny zavatra nytenenina dia hoe raisy ihany a olona mbola tsy voasoratra ohatra io olona io a ny findramona vao tonga teto amin'ny fokotany dia mazava be manko raha tonga le findramona avany dia hoe efa ndrahina tany amin'ny fokotany elany izy a dia soratana ty amin'ny any dia hitanao zao reny hoe omitony zao zany olona tsy tafiditra tam'le teo dia senivo ankizy na senivo vao ohatr'izay ohatrohatran'izay nisy tokoa nylesoka teo ampanaovana ny fanamarinana toy ny fahadisoana anarana raha teo ihany koa ny mbola tsy tafiditra anarana ho an'ny sasany ny zavatra tahaka izao no mahatsara ny fanamarinana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ho iatran'ny efa nazavana tsara ny manamarika fa tsy afaka mifidy ny olona iray raha diso ny anarany na ny larana kara-panondrony na ihany koa tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana raha ny lalàna hatramin'ny 5 ny volana marsa izao no daty farany anamarinana sy idirana anatin'ny lisam-pifidianana. Mitoy ny tolona sy ny hetsika fotsy tsy vita ny anara-maso ny asan'ny gouvernemanta izay efa hiady ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka eo anatrany antenimieram-pirenena manoloana izao fahasahiranana lalina iainan'ny tsiraray izao ho ny ben'ny tanàna ny Sabotsy namena kandida ho solombavam-bahoaka anisan'ny salotra ny vovonana firaisan-kina avitra Andriamosa nandritra ny fandalovany atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany nanamafy ny tsy fahaiza mitantana misy eto amin'ny firenena kosa ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarso mametina izay mialy rajinombana simbola havatsara. Commune enina ambin'ny folo ahitana fokotany 100 mahery misy mponina enety ary mpividy manodidina Androetsy no mandrafitra ny distrika Navaradrano. Iray amin'ireo distrika mpamady sakafo ny renivohitra Varadrano izay misedra olana ara-tsosialy isan-karazany amin'izao fotoana izao. Ho fanohizana ny tolona sy ny hetsika fotsy anoekana ny zavatra tsy aratrariny rehetra eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny etaeta hitondra fampandrosoana ho an'ireo mponina ao aminy no nanosika ny havitraina Andriamosa ben'ny tanàna Sabotsy namehana irotsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny anaran'ny vondrona firaisan-kina ao amin'ny distrika Navaradrano. Alaina ao anatin'ny demokrasia ny fahefana ho ity kandida ity. Rafitra mpanao lalàna no iantsoroana dia anana anjara toerany any distrika Navaradrano satria raha tsy resaka fotsiny a ohatra hoe manisy distrika tsy lavitra ny tanàna Antananarivo navitana zavatra maro samihafa fa Avaradrano zany dia tsy nahitana an'izany na dia ray ary ka rehefa manara-maso ny asan'ny gouvernemanta izay dia manana anjara toerana satria tsy vitan'ny anara-maso ny asan'ny gouvernemanta fotsiny izay fa hiady ho an'ny distrika misy anay mihitsy izay a makasika an'izay le hoe inona mba tombotsoa ho an'ny distrika Navaradrano dia mampirisika sy manao antsoavin'ny olona mba irahina satria ny tolona mbola tsy vita dia ny tolona dia mbola tsy vita satria raha malala ny fahasahiranana ka ity fifidianana manakaiky vahoaka ty dia anisan'ny anana anjara toerany a amin'ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena mba hisiny ny rafitra eto amin'ny firenena mazava hoe ahoana ny ahafahana mametraka sy maka le fahefana amin'ny alalan'ny demokrasia dia izany zavatra zany a eo amin'ny antenimieram-pirenena no lapa ahafahana maneho hevitra sy ahafahana miteny amin'ny malapany demokrasia azy zany anisan'ny nahatonga anay a ny roso a amin'izany fanapahan-kevitra iroso hofidiana ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara hofidiana eo amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano zany. Nambaran'ity ben'ny tanàna sady kandida ho solombavam-bahoaka itsiko fasahirana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary misy azo tsapain-tanana ny fahasamihafana by tamin'ny fitondrana Ravalomanana sy ny fitondrana mijoro ankehitriny. Tao anatin'ireny tolona reny izay marihana fa mbola tsy vita ny tolona satria raha malala ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsisy tsy mikaikaiky ny fahantrana lalina ary zapy-tantana mandritra ny fotoana maro fa nahatsapa ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao ny ngidy ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka ao aminay. Taloha zay a dia tsy mamenatra milaza fa mahavita manao asa sosialy rehefa farany taona rehefa fankalazana ny fetim-pirenena fa tatoato a tao anatin'izay 5 taona zay a tsy nahavita an'izany intsony noho ny fahasahiranana ara-bola tsy fisian'ny vola ihany koa ka tiako ny mitondra fanamarena hoe nanahoana tamin'ny taona nitondrana Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana sy nanahoana tamin'izao irahantsika malala fa tsisy tsy mikaikaiky ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao satria rehefa tsisy ny fandriam-pahalemana
tsy androso mihitsy tsy lamasainy voaka raha eo amin'ny zavatra hohanina eo amin'ny vokatra ahodina eo amin'ny vokatra ny tany zay azo volena de nisy impacta daholo marina fa nisy ny fivavahan'ny toetrandro teo amin'ny fifehezana ny rano volena na ny rano hohanina kory ary amin'izao fotoan'izao hoe raha antsika malala fa ny lamma tamin'ny fitondrana président Marc Ravalomanana raha oharina amin'izao fitondrana zao za no mafisy nisy olom-bavam-bahoaka sy Stanislas Randrianarso kosa fa manjaka amin'ny tsy fahaiza mitantany mpitondra eny fa na dia aty amin'ny fiapitoam-piasana faharoa aza ny zavatra tsy lahara-pahamehana tsy misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka trano iazakazahana nambarany kosa nefa afara miara-misy alahany rehetra tsy ela kory dia tafavoaka amin'ireo karazany olana indrindra fa ny olana ara-tsosialy i Madagasikara. Madagasikara zany raha tena raha olona tena mahay mitondra mahay mitantana tena mivoatra tokony anatin'ny roa taona tsy atao ny banque mondiale zany hoe fitopolo taona maharikoriko na mieno zany hoe vao mitovy an'iza moa any amin'ny Rwanda tena tsy ekeko zany satria eto amintsika taona fa raha ohatra zao fandrosiny zavatra zao zany hoe mbola dobleko na 7 taona raha tsy atratra raha zao zao allure antsika misy amin'izao fotoana zao fa ny zavatra atao hitako eto aloha de tena any amin'ny tsy lahara-pahamehana daholo mandaniana amin'ny vola sy ny zavatra rehetrarehetra any amin'ny tsy lahara-pahamehana de ohatra tena misy ohatra lasa tsy matoky hoe tsy gasy marina ve no mitantana fa tsy atsoantsika malagasy no atao fa zavatra tena au contraire de ohatra forme fotsiny ohatra ny tena pokaty fotsiny zavatra teneniny vava tsy mitovy de tena mampalahelo raha fanoana atsika maniara-miasa atsika mianakavy meko roa taona hoa de nahara-tsakafo nahara-drehetra dépassé antsika aty Afrika mienina eran'izao tontolo zao ary eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany ny ampitsy no hamaritra na hiaraka amin'ny mpanohitra ao Natsy na mbola hirotsaka hofidiana solombavam-bahoaka Natsy io novaly-teny omeny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamaso nandritra ny fahatongavany Tetsivato rehefa avy nanatrika ny fanasan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena frantsay ny tenany ho fantatra tsy ho ela ihany koa ny votoatin-dresaka ny fanaovany tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha nambarany tamin'ny mpanao gazety Asin'Andriamalala Mano Randriamalala. Hita mendalany eny ihany ny votoatin-dresaka ny fanaovan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy Christine Razanamaso filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy. Samy manana ny fandikany ireny sary ny filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy sy filoha frantsay ireny hoy Christine Razanamaso. Anisan'ny votoatin-dresaka kosa ny olan'ny herinaratra izay tena makarary ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana. Dia teo no nafahako ny eo tamin'ny ohatrany hoe ny feona tamin'ny manokany fa reny moa misy karazana fomba famakinan'ireny rehetrarehetra ireny raha manontany ianao moa zany hoe ny voandalana dia angamba ho hita miandalana eny ihany izany vokatry izay fionana zay fa nisy votoatin-dresaka anankiray ary efa noentiko moa tamin'ny kabary izay nataoko ilay fanambarana dia tena zavatra lehibe eto amintsika moa dia ty olana araka ny herinaratra ity dia tena ny mampimenimena ny rehetra ary mampijaly ny rehetra satria mbola asana mbola mitony ny délestage na mba efa azoazo eto amintsika fa ny fitadiavana vahaolana mahakasika mitondra ny taraina mahakasika an'izay herinaratra tsy ampy izay. Tsy ny vahoaka malagasy irery no mizaka ny olona ny herinaratra eto Madagasikara fa hatramin'ireo mpampiasa vola eto amintsika. Olana arakolona no misy eto anivony Jirama hoy ny fanazavany fa tsy resa-bola akory. Ary tsy ny vahoaka malagasy rery no manana misedra fahasahiranana be fa na ny mpampiasa vola aza zay tonga eto ny investisseur dia misedra olana satria ny herinaratra dia mbola tsy tena ao anatiny fenitra zay tokony ho izy karak'le voalaza moa ny tsy ny vola no tsy misy ny programa efa mipetraka fa ohatra misy karazana fitsivalanana hoe tsy sakana misy sakana ka le sakana tsy resaka vola tsy resaka ara-teknika fa tena sakana araka ny
araka amin'ny olona izany. Anisan'ny mampanahy ireo mpanaraka ny raharam-pirenena ihany koa ny ho avy ny teti-bola-panjakana na sy mpantsina ho an'ity taona 2024 ity satria sady atrika fivoriana ara-potoana andinika ny teti-bola-panjakana no hiatrika ny fampielezan-kevitra ireo mbola ho solombavam-bahoaka kanefa mbola kandida. Ho an'ny filohany antenimieram-pirenena dia lalam-panorenana no arahana ka tsy maintsy isy ny fivoriana ara-potoana andinihana io teti-bola-panjakana na sy mpantsina io. Ny lalam-panorenana moa no arahany fa misy tokoa session izay hijerena ny lalàna ny teti-bola-panjakana asy-mpantsina iveriko fa zava-dehibe zany satria miakina amin'ny teti-bola ny zavatra rehetra ahafahana manatotosa izay programa mpanjakana ka dia tsy raha vao mipetraka ilay session ordinaire satria ny lalam-panorenana ny manambaran'io dia manao miasa ny solombavam-bahoaka. Mandeha ny feo fa tsy milamina intsony ny fifandraisana eo amin'ny filoham-pirenena malagasy sy Kristina Razanamahasoa ary tsikatra ny anangatsika ny fifandraisan'ny rotonta taoriny ny raharaha fitsipapitokisana nataona solombavam-bahoaka 500. Nandeha ihany koa ny feo fa nobedesiny Andry Rajoelina Kristina Razanamahasoa. Nanamafy fifandraisana ny angatsika io ihany koa ny fanelannelanana ho fitadiavam-baolana nataon'ny mpanina FFKM ary tsy tazana ny fampokasoka tamin'ny Andry Rajoelina intsony ny filohany antenimieram-pirenena malagasy taorin'izay. Ireo rehetra ireo no miteraka ny feo mandeha fa efa tsy miara-dia amin'izao fitondrana izao sy ny TGV intsony i Kristina Razanamahasoa. Raha nandony ny amin'izay mety ho filatsako fidiny na tsy sy fiarahany amin'ny antokony mpitondra na tsy dia zao na valiny. Ny ampisy no ilazantsika an'izay zavatra izay. Niverina teto atandrazana androany moa ny filohany antenimieram-pirenena malagasy rehefa niatrika ny fionan'ireo vehivavy filohana antenimieram-pirenena maneran-tany, fionana izay natao tany Frantsa. Zava-dehibe ny fijoroana olom-panjakana sy ray aman-dreny tahaka nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena iny ho ny sekretera jeneraly ny vondrona firaisan-kina androany. Raha fanjakana mahay maka lesona dia tokony hanitsy ny diany manoloana ireny afatra mafonja ireny. Raha ny zavatra isa anefa dia ny mpananatra indray no manaovana antso izay raha ny fihetsiky ny mpitondra nojerena hoy ny fanazavany. Germaine Menjanary, Taiziniana. Tsy ny rafitra no olana eto fa olona. Io no fehezanteny fohy nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena namehezany ny olana mitranga eto amin'ny firenetsika nandritra ny fandarana izay nataony teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MPS. Mazava io fanazavana io ary zava-dehibe ny mbola fisina olom-panjakana mijoro hiaro ny fahamarinana hoy ny sekretera jeneraly ny vondrona politika firaisan-kina Alain Sambany. Afatra saingy tea maina ho an'ny fanjakana Rajoelina izany hoy ny nambarany. Misy ataontsika hoe hafatra lehibe na message fort donc hoe voaboasa ny lahateny nataon'ny Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena izay mivantana manokana amin'ny mpanao politika fa indrindra amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao any amin'ny filoham-pirenena raha ohatra ka pitsipitsirina ny mahakasika ireny satria ina tokoa ny antony reny mametraka zany fa betsaka ny ahiasa mipetraka ao ambadiky ilay ireo mpitondra amin'izao fotoana zao satria hitantsika tsara ny fomba fanao na amin'ny lafiny ataoko hoe fanitsakitsahana fotsiny ny lalàna zany tamin'ireny fifidianana nisy tamin'ny taona 2024 ireny mety hafatra miantefa amin'ny lehibe nandrim-panjakana koa iny sy ny rafi-panjakana mikarakara fifidianana satria tadiditsika tsara ny zavatra nisy teto tadiditsika tsara koa ny fijoroany antenimieram-pirenena sy ny FFKM tamin'ny fanelanelana ny mpanao politika mba hisiany marimaritra iraisana mba tsy hisiana ataontsika hoe mety ataoko hoe lonolony aorian'ilay fifidianana dia marina tokoa fa isaorana azy satria ny tanontsika io dia ny firosoana mankany amin'ny fanatsarana ny demokrasia eto Madagasikara ka raha tanytika hita na tsapa ny ray aman-dreny tahaka ireny ary manana ny lanjany amin'ny ataontsika hoe fitantanana ny raharam-panjakana raharam-pirenena dia anjarany tsirairay kosa no mandray izay tandrify azy satria matoa izy miteny an'ireny dia marina tokoa fa misy fitiavan-tena misy ataontsika hoe didiko fe lehibe na dictature ao ambadiky ny fanapahan-kevitra maro samihafa izay nisy teto amin'ny firenena. Tsy tonga ho azy ny fiainana tsy nampoizina teo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy ho hiatrany ny fanazavany. Azo antoka
fa tsy maintsy mbola itoy ny antsonjay atao amin'ity filohana androm-panjakana ity ho iantrany ny fanazavana. Marina tokoa fa raha ny fomba fiasan'reto mpitondra reto dia tsy mahafaly azy iny kanefa raha ianao mpanao politika, raha ianao mpitondra firenena dia zaranao ary misy manitsy, zaranao ary misy miteny, ary zaranao ary misy manoro lalana mahafahanao manatsara ny mandanao. Mandany io e. Aveko ndray fa raha ny tantara pirenena, tantara ny Madagasikara na zahantsika sarotrarotra eny zany miaina deuxième mandat zany ka raha misy ray aman-dreny ohatran'ireny mba mitsikera amin'ny fomba zay nanihony azy zao mametraka hoe amatanora koa ny tenako an'izany mpanao politika dia raisy tompoko firenena mijerentsika fa tsy olombelona. Zay moa le amafisiny Andriamatoa président de l'Assemblée nationale Christine Razamaso hoe olombelona ny olana eto Madagasikara eto amin'ny fanaovana politika dia zay tsy fananana éthique politique zay no anisany olana ty firenena ty satria manao itsin-dalana fotsiny le mpitondra ary lasa mipetraka le fitiavan-tena sy ny fametrahana ny didiko felehibe. Raha fanjakana mahay makalesona dia nisaotra ny filohan'ny anteny miram-pirenena ity amin'ny fanitsiana sy ny fijorona tahaka ireny hoy ny fanazavana. Saingy fanjakana be marenina sy tsy mahazaka fanitsiana no misy eto koa tsy mahagaga raha antsonjay sy raha matahora no valin'ny ireny anatra sy fanitsiana ireny. Firenena mivarina ankady anefa no vokatra izany ho iantrany ity mpanao politika ity. Lafimbavao afatanteraka kosa indray fokontany miisa 7 ao anatin'ny boriboritany faena no nisitraka fafitana lalankely anelakelan-trano natao rarivato sy dalazy avokoa ireo lalana ireo mba hialan'ny ponina amin'ny fotaka mandrevo isaky ny rotsakorana. Io izay fa hiainan'izy ireo antaonany maro saingy tsy nisy mpijery ka natolotry ny député Totsoa Androany ireo asa vita ireo fanadiadiana. Tsy andraikitra fa adidy no atao izao hoy ny solom-bavambahoaka Totsoa Andriamampandry raha nitondra fanazavana momba ny asa fanamboarana lalankely ao amin'ireo fokontany miisa 7 lalampotaka saingy namboarina ho toy izao ny atsarany ankehitriny. Onaona ka nantsoina hoe manainga zipo eto Ambodimita ity toerana ity saingy efa tsy izany intsony ankehitriny ary eo ampamaranana ny asa amin'izao fotoana izao. Nampijaly ihany Ambodimita mihitsy ity lalana ity ary hitantsika fa nanainga zipo mihitsy ny olona. Zao zany hitantsika fa efa vita ny lalana ny akabetsahan'ny lalana zany ao anaty izy eo amin'ny 200 mètres zany no kekana tao zany hoe eo amin'ny 20 mètres no tsy vita ary hoe zany no vita amin'ity herinandro ity dia tonga ity zany ny tenanay nitsitika nanaramaso ny asa zay natao satria to lalana to zany dia fitaranan'ny vahoaka dia vita zao zany ny fampatenana sy zay natao ny ponina Ambodimita sy ny manodidina ka dia miantso ny vahoaka na Ambodimita zany mba hikojakojana zany lalana zany fa mahazo mandeha amin'ny lalana io daholo na izy na iza zany ary natao mpitiavana zany lalana zany. Zay tena hitantsika fa tsy jerevana fanjakana mihitsy Ambohimanarina nefa asan'ny fanjakana ny manao lalana mijery ny fari-piainan'ny olona ny tsy fandriam-pahalemana ty tena enjana dia enjana rano tapaka ny jiro ny tsy fananana asa mahatra ny olona ty aminay tsy misy mijery fa solom-bavambahoaka zany no iantetahan'ny olona fa tsy asan'ny solom-bavambahoaka zany rehetra ny teneniko izay fa maha-olo-pirenena ny tena dia mandray andraikitra zany ny tena sy ny mpiara-miasa mamaly ny iantetahan'ny olona zany amin'izao fotoana izao. Ary aniotsika dia tsy Ambodimita ihany ny lalana ho vita fa misy anakenina zany Androany zay ho tetezina ary efa tena eo andalam-pahavitana daholo zany lalana enina izany dia eto zany ny Ambodimita ny anomboana azy eo koa ny Ambodivona eo ny Anosy Vavaka Ambodivolo kely Akazomanga ary Ambodiady no amaranana zany zay fitsidihana sy fanaramaso ny zava-pity zay koa dia mino sy manantena fa afalin'ny olona satria mahasoan'ny olona zany ary mbola manome tokony ny vahoaka n'Ambohimanarina fa raha mbola eto ny tenanay dia hiara-asa amin'ny vahoaka eny fiterana amin'ny vahoaka hiaro ny vahoaka ary anao zay mety anampy ny vahoaka arak'izay vita zany ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko. Antaonany maro no niaritra fijaliana tsy hitan'ny fanjakana na dia efa nisy aza ny antsona atao tamin'izany hoy ireo ponina. Rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia tena manainga zipo marina le lalana le anay tsy resaka fotsiny le manainga zipo fa tena marina
dia isaoranay andre mato député satria izy ny tsinjo manokana anay hitany tokoa izany ny fijaliana ety dia nanao an'io lalana io izy tena efa mataona ny tompoko ary zahay dia tena mbola tsy naza n'izany tetika asa lalakely tamin'ny fanjakana izany fa izao tena isaoranay fa nanao tokoa ny député raha nisy fahavitany an'iny totobato iny dia izay vahoaka ny nanao an'izany tamin'izany fotoana izany ankehitriny faly zahay fa tena mitsinjo ny majinika marina député. Ambody mita, ambody vono, ambohy manandray, anosy vavaka, ambody vohikely, ambody ady, ankazomanga, ireo no fokotany navitana lalankely. Ny ariva teo no natolotry ny solombavam-bahoaka Totoso Andriamampandry ho an'ny vahoaka eny Ambohimanarina ireo fotodrafitra say ireo ka nanaovany antsoavo ny ikojakojana izany. Ireo fokotany 130 no efa nisitraka asa sosialy tamin'ity solombavam-bahoaka ity saingy asa faharoa izao natao izao. Hamaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Latsaky ny 5 tapitrisa ny trangam-pahafatesany zaza latsaky ny 5 taona tamin'ny taona 2022 raha nioatra ny tapitrisa izany hatramin'izay araka nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny fikambany raisam-pirenena misana ny zaza sy ny ankizy na ny UNICEF ny fikambany raisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS ny banky raisam-pirenena na eo aza nefa izany na fiatsarana izany manainy eo anivon'ny ONU fa tsy ho tratra ny tanjona napetraka eo amin'izay tany fahafatesana izay raha tsy misy ny fampiasam-bola maika ho an'ny fahasalamany zaza. Mialy Rajnombana mbola avatsara. Sambany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao no latsaky ny 5 tapitrisa ny trangam-pahafatesany zaza latsaky ny 5 taona manerana an'izao tontolo izao. 4.7 tapitrisa izany tamin'ny taona 2022 izany hoe ny 9.50 isanjato nanomboka tamin'ny taona 2000 ary 2.20 isanjato nanomboka tamin'ny taona 770. Misongadina manokana izay fivoarana sy fiatsarana izay any amin'ireo firenena andalam-pandrosoana sasany toa ny Malawi, Rwanda, République démocratique du Congo, Cambodge ary Mongolie izay nieny mihoatra ny 5.70 isanjato hatramin'ny taona 2000. Vokatry ny fanampian'ireo mpampivelona ireo reny teraka soa aman-tsara amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny miaro ireo zaza amin'ny aretina mahafaty izao fiatsarana izao, hoy ny nambarany teo anivon'ny UNICEF. Na io aza nefa izay fiatsarana izay aina iazo eo na hitotongana indray izay fivoarana izay raha tsy misy ny ezaka atao anafoanana ireo ambana isan-karazany ho an'ny fahasalamana sy ny fahaveloman'ny zaza voateraka sy ny ankizy araka ny loharanom-baovao hatrany. Tsy famantarana mampanahy na eo amin'ny sehatra manara-tany na any amin'ireo faritra sasany indrindra fa any Afrika subsaharienne izay nihisatra ny fivoarana. Raha ny tatitra hatrany avroendy noho ny tamin'ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022 ny fiainan'ny fahafatesany zaza eran-tany teo manelanela ny taona 2022. Raha tambatra zaza latsaky ny 5 taona 2.70 tapitrisa no maty nanomboka tamin'ny taona 2000 anisan'izany ireo 2.70 tapitrisa maty iray volana taoriana haterahany. Ny fahasarotana mifandray amin'ny fahaterahana toy ny zaza teraka tsy tonga volana no anisan'ny antony lehibe mahatonga ny trangam-pahafatesana araka ny loharanom-baovao hatrany. Ny aretin'ny taovam-pisefona indrindra ny pneumonia, ny tazomoka ary ny areti-pivalanana kosa no tena mamono ireo zaza eo anelanelan'ny 2 volana ka hatramin'ny 5 taona. Vendy, raha tsy misy fampiasam-bola maika amin'ny fahasalaman'ny zaza, firenena 7.50 no tsy hahatratra ny tanjona napetraky ny firenena mikambana ampianana ny tahan'ny fahafatesany zaza ho 5.20 amin'ny zaza teraka 10 amin'ny taona 32 ary tsy ho tratra koa ny tanjona mifandray manokana amin'ny fahafatesana mandritra ny volana voalohany izany hoe 12 amin'ny 10 ny 4.20. Atreo ny fiarana tombokilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany fandarana ahoana marina Global News no arahinao vitrany aorian'izao fampalalam-baovao izao ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe upgraded kosa no arahinao eto amin'ny NBS anio aly ny tenako tombokilasy tongovavy mahitraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko.